La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampahalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Ny ben'ny tanàna Ampirinasa ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny Samba izay miandraikitra ny fanarana faky eto Antananarivo renivohitra. Fanadiova-tena sy faniliana andraikitra araka izany nataon'ny ben'ny tanàna sy ny eo anivon'ny Samba izay samy amin'ny antoko politika iray. Mampanahy ny maro ny fangarahany logiciel izay nampiasain'ny CENI tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany teo. Tsy izay rehetra mahazo fankatoavana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena no midika ho mangarahara raha ny hevitry ny mpanara-baovao. Noterena ifidy HVM ny mponina amin'ny commune maro tao Ambovimbe-Androy. Ny solombavam-boaka mila vonjy Philobert no nitety borao fandatsaham-bato ka nizara vola sy nanery azy ireo ifidy ny kandida laharana fa 12. Fijoroana vavolombelona ny mponina any an-toerana hitanao anatin'ny fampahalalam-baovao. Mandrakotra ny faritra 12 eto Madagasikara ny chenille légendaire d'automne. Bibikely izay mamono vokatra eto Madagasikara indrindra ny katsaka. Raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra ahina andripaka vokatra izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena andiana setroka matevina no mandrakotra ny tanànan'ny San Francisco ao Californie amin'izao fotoana izao taorian'ny adoro tanety lehibe ny tranga tany amin'ny toerana. Ny adidin'ireo vetra. Finaritra tompoko lasy tompoko avy vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia ny ben'ny tanàna Ampirinasa ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny Samva izay miandraikitra ny fanarana fako eto Antananarivo renivohitra. Fanadiova-tena sy fialana andraikitra araka izany nataon'ny ben'ny tanàna sy ny avy eo anivon'ny Samva izay samy avy amin'ny antoko politika iray ihany. Fanadiny Fezora Faly. Raisory Samva ny andraikitra napetraka taminareo amin'ny fandrofana ny fako ara-potoana eto Antananarivo. Tsy ekena raha toka ny Samva no tsy manao ny asany dia ny vahoaka an'Antananarivo no mizaka izany. Tsy ekena koa raha toka ny Samva no tsy mahavita ny asany ka izay ato amin'ny commune no mizaka ny sy ny fanomezantsiny avy amin'ny vahoaka. Aoka ny tompon'andraikitra amin'ny Samva andray ny andraikiny ka ilaza mimponina ny antony tsy avy-tany ny asa kinina aminy. Izay ny fanambarana nataon'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tao amin'ny toeram-piasany manoloana ny loto mivangongo etsy sy aroa ary miteraka fahasorena ny mponina n'Antananarivo. Fanambarana izay novaliany ny Samva tao amin'ny lapan'ny tanàna ihany koa. Raha ny eritreritry ny Samva dia na androany dia androany ihany ary. Rehefa tonga eo izay camion izay, rehefa ampy ny fitaovana izay nampanantenany ny Samva dia na tsy atoriana andro manalina ary dia hovoroakanay ny fako io. Raha tsy ahivina efa nitana ny toeran'ny talen'ny fitaterana teo anivon'ny komina ihany koa ny tale jeneraly ny Samva ankehitriny. Tany amin'ny taona 17 raha tsy ahivina nahelika tany amin'ny ministeran'ny rano miany Samva ny olana ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra. Nolazaina tamin'izany fa kajikajy politika entina handotona ny ben'ny tanàna ny tsy fandraisana andraikitra ny Samva. Ankehitriny miova indray ny resaka. Ny Samva milaza fa ny tsy fampian'ny fitaovana no tsy ahafahan'izy ireo miasa aingana. Andany ny commune milaza fa ny eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no tsy mamoaka ny ordre de service antony tsy ivoany ireo fiarabe izay efa tonga sy nasiony be sy ny maro ary tokony hiasa hitaona ny fako. Ny zava-misy nefa ankehitriny antoko politika iray ihany no niavian'ny tompon'andraikitra amin'ireo rafitra roa ireo ka tokony afaka hiara-iasa. Ny tale jeneraly ny Samva ankehitriny talen'ny fitaterana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra teo aloha. Ny ministry ny rano ankehitriny ihany koa Roland Ravatomanga dia avy amin'ny antoko TIM. Raha ny lalàna ihany koa
Ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Ampernas no filohan'ny firakevim-pitantanana ny Samva. Miezaka manadio tena sy mialan-draikitra araka izany ankehitriny ny ben'ny tanàna sy ny Samva saingy tsy afa-miala amin'ny fisian'ny loto sy ny fako misy avovony eto an-drenivohitra. 5 taona latsaka izao no nahaben'ny tanàna ny Ramatoa Lalora Valomanana hatreto sy nahitana vahaolana maharitra ny fitantanana ny fanadiovana sy ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra. Fa mampanahy ny maro ny fangarahan'ny logiciel izay nampiasain'ny SNI tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany teo. Tsy hoe izay rehetra mahazo fankatoavana amin'ny vondrona iraisam-pirenena no midika izany fa mangarahara raha ny hevitry ny mpanara-baovao Iona Saina. Maro ireo efa nitsikeran'ny SNI ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra teo momba ny logiciel izay ampiasain'izy ireo anatanterahana izay fifidianana izay. Ny anafana izany ary vao maika na be resaka na teny anivon'ny fiarahamonina na tamin'ny tambazotra-tserasera sy fampahalalam-baovao maro teto an-toerana taorian'ny famoahany SNI ny vokatra vonjomaika. Raha ny fantatra nefa nahazo fankatoavana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ity logiciel nampiasain'ny SNI tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ity. Tsy ny fankatoavana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena toa ny PNUD no midika fa nangarahara ary azo itokina ny logiciel ny kirakirany SNI ny vokam-pifidianana farany teo iny. Raha tsy ivona, va omaly ny kandida Andry Rajoelina no naneho ny AI amin'ny ity logiciel nampiasain'ny SNI ity. Ny miakatra ny vokatra any amin'ny faritra midina 40%. Miakatra ihany avy any amin'ny faritra midina ihany sika 40,57. Dia mbola miakatra ihany tany amin'ny faritra nandresentsika dia mbola midina ihany sika 39,29. Miakatra ve zaho ny avy any amin'ny faritra dia hitrena hoe sy mihetsika amin'ny 39%. Rehefa nandinika tamin'ny teknisianina izay namaka faky izay hoe inona no mahatonga an'io. Mahatonga an'io dia le zavatra antenentsika tamin'ny voalohany. Rehefa miakatra plus de 50% ny candidat numéro 13 dia ampitomboana ny samy mpividy dia zaraina ny vato dia mijanona eo amin'ny 40% foana. Truqué logiciel io. Zay zavatra ampidirinao dia lainga ny avokana. Le teneniko hatramin'ny voalohany hoe rehefa mampiditra ianao Nanantona teny amin'ny fohy be toeran'ny PNUD eny Andraharo ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM momba ity raharaha logiciel nampiasain'ny SNI ity. Logiciel izay raha tsy ivona nahazo fankatoavana tamin'izy ireo ka ilana fanazavana manoloana ireo tsikera maro momba izany. Tsy misy afaka mandray ary tsy eto an-toerana ny sampandraraha miadida ny serasera eo anivon'ny PNUD raha ny fanazavana voaray ka tsy afaka manome fanampy mpanazavana. Iverina isokatra kosa ny lisam-pifidianana ny voalohan'ny volana desambra izao izay hitiny 7 ny lisam-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ihany anefa no ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay ho atao amin'ny 7 ny volana desambra ho avy izao. Michel Arnardo. Raha ny lalàna 24 tipika aotraotra valo mifeno fikarakarana ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka araka ny andininy 7 iverina isokatra indray ny lisam-pifidianana ny fiandohan'ny volana desambra izao. Manomboka ny voalohan'ny volana desambra amin'ity taona ity hatramin'ny 15 ny volana May taona ho avy io zany dia ho tanterahantsika zany le fanavaozana ny lisam-pifidianana, le fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana. Ny fifidianana toto-saina aorian'ny 15 ny volana May 2022 no ampiasainy ity lisam-pifidianana iverina isokatra amin'ny voalohany volana desambra 2022 ity. Io le lisam-pifidianana zay faranana amin'ny 15 ny volana May taona 2022 io zany no ampiasaintsika amin'ny fifidianana zay ho tanterahana aoriany zay le vaninandro zay. Zany hoe aoriany 15 ny volana May taona 2022. Fa zay fifidianana rehetra zany tanterahana alohan'io dia ilay lisam-pifidianana nampiasaintsika tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fiodinana voalohany teo iny zany no ampiasaintsika amin'ny fifidianana rehetra zany mialohan'izay 15 ny volana May taona 2022. Tsara ny mampatsiafa ny lisam-pifidianana ampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ihany no ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa amin'ny 17 ny volana desambra ho avy izao.
Mandidina ny resaka fifidianana izay hatrany dia noterena ifidy HVM nimponina ao amin'ny commune maro tao Ambovombe Angroy. Nisy olom-bavimbôka mila vonjy Philobert no nitety barao fandatsam-bato ny zara vola sinanery azy ireo ifidy ny candidat laharana fa 12. Mijoro valombelona nimponina any an-toerana mitantara ny zava-miseho Gaëtan Andreslava. Iteraka resabe teto amin'ny tany sy ny firenena ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ny fahafitony volana Novambra lasa teo. Voaresaka matetika tamin'izany fa nisy ny fangalaram-bato ka nahatonga ny salanisan'ireo kandida ihena ny isam-bato azo anefa mitombo hatrany. Fa inona ny tena zava-misy marina ny ainan'ny mponina tany amin'ireo faritra lavitry ny renivohitra? Inona no nahatonga ireo kandida izay tsy nahazo afa-tsy ray na 2 isan-jato tany amin'ny faritra hafa kanefa nahazo manodidina ny 30 isan-jato tany amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy ary ny faritra Zava. Nidina tany amin'ny faritra Androy ny teto amin'ny Kolo TV FM nanao ny fanadiadiana. Ny faritra Androy izay naharenesana fitarainana be indrindra. Noterena tsy maintsy nifidy ny HVM ny mponina, notambazana vola ireo sefokotany, na ilika tsy handray anjara amin'ny fifidianana izay fantatra fa tsy mitovy firehana amin'izy ireo. Ohatra amin'izany ny teto Tsariangy, iray amin'ireo toerana nandalova ny député mila vonjy. Zaram-bola tamin'ny andro fifidianana iny boka amin'ireo nisy fa tsy arako marina amizay te isoja mimakatry ny zara azy. Fa i mila vonjy zao nao teo nagnome vola ireo fito aly. Délégué de vote reo. Zao le tsy mendriky hatao zany na fa mihoy io fa le misy hatao kafe iajalahy omegny lahatagna amin'ny bureau lahatagna. Eo nahi tsy vahoiare tsy asa ireo tontry zara vola fa izahay délégué de vote le fairay aligna fa megnanay lahatagna fa tsy ilagny ho amin'ny bureau ao na ho amin'ny ndaty maro iagna amizay fa hagnome le te ino tio kafe reo dia le raisiny tegna hafahafa amizay ty fieretseretsy azy sahala amizay. Fa io marigny eo tatoy tokoa député mila vonjy. Tatoy reo. Amerika amin'ny folo sasa le tonga teo. Tatory Amerika amin'ny folo sasa le teo. Nisy olom-bavombahoaka mila vonjy Philobert araka izany no nidina, nitety barao mpifidianana, nanolotra vola ka naneriny safidin'ny mponina, nandritra ny fifidianana. Mora fantatra ireo nahazo baiko hanovany safidiny ao anaty isoloara, hoy ny mpikambana teo anivon'ny bureau de vote. Tsy mivony zany ndaty io, te maharitsy tao. Te ihany le alatsaro, te ihany. Igny tsy eo amizay safidimpo i baiko ndaty amizay sahira rety mibay azy. Maharitsy zay le safidio ndaty zay matoa maharitsy re safidio ndaty zay ty raha. Zay zany tsy fagnaraha ay masoala. Lasa le ihany le izao ty alatsaro. Miova amizay eretsere ty tena eretserempo laha tantanagna agny le izao. Nefa nafa avy ato toli baiko ndaty amizay zany reo izy te ihany re latsao te ihany sahira amizay ireo ty mipahenigna amin'ny telopolo. Ampahany ihany tamin'ny zavanitranga tany Androy ny fanerena ny safidin'ny mponina sy ny fanambazana vola nataon'ny solombavam-bahoaka mila vonjy tany an-toerana ireo. Mbola maro ny tranga ary ezahana ampitainy eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany zany. Fa fantatra Androany fa efa nitety faritra sy nampivory ireo chef zapy ary ireo ben'ny tanàna HVM sady ny candidat filoham-pirenena Marc Ravalomanana ho fiatrehana ny fihodinana faharoa tany Mananjary sy Farafangana. Midika izany fa mbola mitohy ny fiarahan'ny HVM sy ny antoko tim izay efa hita taratra tamin'ny reny efa noana ny mpanolo-tsaina manokana akaiky ny filoham-pirenena teo aloha R Jonary Mampiana ny candidat Marc Ravalomanana. Ratsaivina hatramin'izao mbola tsy misy mazava ny fomba niverenan'ny Marc Ravalomanana an-tanindrazana ny taona 2024 izay azo hitarafana mazava ny fiarahan'ny antoko HVM sy ny antoko tim. Fa araka ny loharanom-baovao sy ny antota taratasy voarain'ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM dia mikasa ny ampody mpiasan'ny ambasady malagasy any ivelany misa empolon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tranga izay mampametritra mpanontaniana ny mpanaraha-baovao. Rarsona Yaondry. Mikasa ny ampody mpiasan'ny ambasady malagasy any ivelany misy 10 ankehitriny
ny ministerany raham-bahiny malagasy raha ny loharanom-baovao sy ny antota-taratasy voaray ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM. Tranga izay mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao satria tsy amena. Iray volana eo mialoha ny ipetrahany mpitondra sy ny mpitantana vaovao ny firenena. Matoa misy ny fampodiana dia midika izany fa isy ny fanendrena piasa ny ambasady vaovao ho etrany ny mpanara-baovao. Araka ny antota-taratasy voaray, misy amin'ireo piasa ireo no ambasador, mpanolotsaina ny ambasador, mpitantam-bola, mpanadio trano, mpahandro sakafo, sekretera, mpamily, mpanampy sy ny maro samihafa. Everiny mpanara-baovao ho fomba fametrahana faramparany ireo havana sy namana amin'izao fotoana farany mahaeo ny fitondrany izao, ihany koa ity tranga ity. Fomba efa fanao ny mpitondra SVM atao anatiny efa taona mahery-kely ny tantanany sy ny tondrany ny firenena. Mbola hoentina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM, ny toy nyity tranga fampodiana piasa ny ambasada malagasy any ivelany ity. Fa isan'ny vaovao androany koa dia lany fitenenivony anteny mera-pirenena androany tamin'ny fivorimbe azon'ny be sy ny maro natrehany ny fandaharam-potoana fahatelo izay iasan'ny solo-mavomboaka hatramin'ny fahadiminy volana desambra izao. Araky ny olahadinika eo ny faha-enina amby roapolo sy ny faha-fito amby roapolo ny volana novambra izao ny fandiniana ny LFI 7.0 miantarandriana. Iompana bebe kokoa amin'ny fandiniana teti-bola-panjakana 7.0 ny fivoriana ara-potoana faharoa ity. Araka ny fandaharam-potoana fahatelo mikasika ireo teboka iasan'ny solo-mavomboaka nanomboka omaly hatramin'ny fahadiminy volana desambra 7.0. Ny alatsinainy faha-enina amby roapolo ny volana novambra 7.0 sy ny talata faha-fito amby roapolo novambra 7.0 tontolo andro no andinihana ny volavolan-dalàna laharana ohatra 4.30 momba ny teti-bola-panjakana 7.0. Nisy fiatraikany ny tsy fahatongavan'ny ministry ny vola sy ny teti-bola ny herinandro lasa teo tamin'ny tokony nandinihana izany. Tsy fahatongavan'ny ministre ny finance izay tokony izy anao présentation izany loi de finance 2019 zany dia tonga amin'ny izay somara fahafa ny terme fa interpellation zany ny hafarana dia interpellena zany izy rapitso amin'ny folo dia aroso amin'izany présentation générale ny loi de finance rapitso amin'ny telo. Etsy ankilany manoloana ny fisiany fitoriana teny amin'ny fitsarana tampony mombana mpitondra teto amin'ny firenena sy olona ny tanandraikitra ambony teto amin'ny firenena. Voatsangana androany ihany koa ny voamera mpanadiady eny anivon'ny anteny mera-pirenena. Misy olona izay nitondra teo aloha sy misy président en exercice izay natongavana fitoriana amin'izareo any. Maro moa procédure mikasika an'izay dia misy zany ny commission aty aminay tsy maintsy atsangana dia ny enquête sy ny requête efa hiasa zareo mikasika an'izay fa omenanareo miandalana eo iza moa ilay olona inona ny ampiangana azy fa tsy maintsy miainga avy aty amin'ny assemblée zany io na tonga any amin'ny cour suprême sy amin'ny haute cour de la justice aza ilay fitoriana. Solon-tenan'ny groupe parlementaire zany no mandrafitra an'izay ka hitantsika teo azy nasianay suppléant za izy io misy le titulaire dia misy suppléant raha ohatra tsy eo ny olona ny titulaire ato amin'ny séance plénière ihany no manapaka an'izy rehetra rehefa aveo rehefa vita ny asa pitsopitso nataon'jareo iny tsy maintsy ampadalovana ato amin'ny assemblée io. Tsy ahivina volavolan-dalàna mahakasika fifanarahana iraisam-pirenena miisa enina sy proposition de résolution miisa roa no voarakitra koa ao amin'ity fandaharam-potoana ny anteny mera-pirenena vaovao ity. Solo-mavomboaka mandinina ny 30 no tonga androany nandany ity fandaharam-potoana fahatelo ity. Mahakasika ireo kit scolaire amparitaka eny an-tsena kosa indray dia ara-dalàna ny lavantana ataon'ny fahaditsiranana sy ny famarotan'olon-tsotra ny kit scolaire araka ny fanazavana azo teny anivon'ny fahaditsiranana tamin'ity androany ity. Olon-tsotra no voalaza fa nanao ny fanafarana ireo entana ireo fizora valy. Mikasika ny raharaha famarotana kit scolaire eny an-tsena araka ny efa nentina tamin'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV. Lavantana ataon'ny fahaditsiranana tany Tomasina raha ny voalaza nahazoan'izy ireo ny entana amidin'ireo olona ireo. Niezaka nanantona teo anivon'ny fahaditsiranana ny mpanao gazety ny Kolo TV saingy tsy nisy ny tompona andraikitra afaka namaly sy ny resaka izany. Loharanom-baovao iray no nilaza fa olon-tsotra no nanafatra ireo kit scolaire ireo na mafisiny ihany koa fa ara-dalàna ny dingana na ahafahan'ireo olona namonjy lavanty mivarotra ireo kit scolaire ireo. Effectivement, io zany destinateur le kit scolaire zany manana zo afaka mamoaka
pour quelques raisons, et la fin la vente est en ligne, marchandise en souffrance rehetra midoanina dia anjarany ihany koa no manovarotra liky fa vita tsara-dalàna ny formalité dia voalohany tokony manohy dia azony atao marchandise libre zany le kit scolaire azo varotana dia teo vao nanao réaction ny terny enseignement hoe ahoanako kit scolaire amin'ny anaranayko sy délibéré koa fanjakana dia tsy fantatra iny antony. Tsy nisy ihany koa ny tompona andraikitra afaka namaly ity raharaha ity teo anevo ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay voakasika mivantana. Andrasana ny fanazavana ofisialy avy amin'izy ireo mikasika izay fanafaran'olon-tsotra sy famarotan'ireo mpamonjy lavanty ny kit scolaire misy logo ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Raha tsy haivina R104 no amarotan'ireo mpivarotra eny an-tsena ny kitapo amin'ny kit scolaire iray izay efa miparitaka manerana ny nosy. Ankoatra izay ny mamoaka lalàna tsy fahafahana mivarotra izay entana rehetra misoratra na famantarana ny ministera no azo ny ministera ny fanabeazam-pirenena atao. Tonga eto amin'ny pejiny dokavatra isika amin'izao fotoana izao aorianan'izay ny atantsika ny fatratrarana ny mpiasan'ny jirama anapititra rano antsokosoka teny Amboditsiry teny fa eo ihany koa ny fiparitany chenille légendaire d'automne eto Madagasikara. Rehefa avy eo. Za isambolana alohako amin'ny vola ny faktura jiramako tsotra ery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana ny faktura jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidyko numéro 1 malagasy. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Je dis bien 70% de remise. Des modèles qui s'intègrent parfaitement pour ceux qui aiment le style campagnard. Composé d'une armature bronze antique à la fois robuste et décorative. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Araky ny hitantsika teo hoe la princesse de Chicago izay indray no horonan-tsara raha tsika annual eto amin'ny Cool TV. Fa ny anisantsika ny vaovao kosa indray dia ampiasan'ny jirama rono tratra nampiditra rano antsokosoko sy naka vola tamin'ny mpanjifa ny sabotsy teo teny Amboditsiry teny. Alatra sy jiro sy rano izany no isan'ny mahatonga ny fahatapahan-jiro sy rano amin'ny faritra maro. Ankoatra ny tsy fahaiza-mitantana misy amin'ny ity orinasa ity hiona saina. Trano misy 530 sy 700 amin'ireo 170 sy 230 nanaova ny jirama fitsirina teto Antananarivo no hita fa tsy ara-dalàna raha ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Io no ambaran'izy ireo ho isan'ny fototry ny fahatapahan-jiro sy olana amin'ny famatsiana rano mitranga amin'ny faritra maro eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, tokantrano iray ihany koa no voasolokin'ny mpiasa teo anivon'ny jirama ka nakan'izy ireo vola enina ariary nampidirana rano raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny tompontrano iray. Zay zany nakany amin'ny jirama mbola manao trano zay amin'izao fotoana izao dia ampiditra rano dia vidina daholo ny fourniture dia hoe zay zareo tao hoe tsy mbola misy compteur aloha izao fa mila mandao vola nareo dia zay zany zao hoe miandro hoe inona ny vola aloha hoe ohatrinona ilay volana ny mesonma ihany izy zany hoe 600 000 ariary ny vola aloha raha mila compteur dia miandro zay zao.
dia tonga zareo nanao an'ilay voalohany ilay vola nitadiavana zareo dia tonga zareo nanao installation kanjo tonga ny jirama nanao inspection avy eo ay zavatra mbola tokony andro ilay izy fa zavatra tsy ara-dalàna zavatra natao zareo teo mariana zany fa io vola nalohana io tsisy reçu tsisy quittance tsisy nenenina io fa nalohana zao fotsiny efa iny ampelantanany mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ireo mpiasa roa eo anivon'ny jirama miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy na prestatera miisa roa ho an'ny mpanjifa ny jirama tsy ny fampiasana jiro sy rano tsy ara-dalàna ihany no mahatonga ny olana amin'ny famatsiana izay tsy nahafa-po ny mpanjifa hatreto fa eo ihany koa ny tsy fifehezana ny fitantanana sy ny kolokolo maro samihafa eo amin'ity orinasa ity. Fa lafo mavao hafa kosa indray dia niakatra manodidina ny roapolo ka hatramin'ny 5 isanjato avokoa ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tato anatin'ny roa herinandro izao. Ainona mbola iakatra izany amin'izao akatiko ny fetin'ny krismasy sy farantaona izao araka ny nambaran'ireo mpamongady. Miantarandriana vary, menaka, farinina, siramamy saika nahitana fiakarana avokoa ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro tato anatin'ny roa herinandro. Mandina ny 100 ka hatramin'ny 300 ariary isaky ny kilao ifiakarana io. Ny vary ohatra raha toka 500 ariary ka hatramin'ny 500 sy 500 ariary ny kapoaka ny fiandohan'ny volana novambra ity. Ankehitriny lasa 100 ariary ka hatramin'ny 500 sy 100 ariary ny kapoaka. Fiakarana izay 20 isanjato. Farinina 800 sy 1000 ariary ny kilao teo aloha ary lasa 400 sy 1000 ariary ny kilao. Fiakarana izay 30 isanjato. Siramamy 200 sy 2000 ariary ny kilao herinandro lasa izay ary niakatra ho 400 sy 2000 ariary ny kilao ankehitriny. Tsy mbola fantatra kosa ny mety fiovaovan'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro io ato anatin'ny herinandro maro. Dia ny vary zany zao ny ohatra hoe stock reny sy ny riz de luxe reny zany zao ny mety hoe tsy dia niakatra fa ny vary gasy zany zao tena somary niakatra kely sy ny makalioka nisy fiakarany kely daholo mitovitovy ihany zany ny fiakarany eo amin'ny 100 isaky ny kilo. Mety niakatra ve nefa reo? Izay zao ny tena tsy fantatra. Izay zao tsy fantatra hoe ahoana ny fiakarany fa hatreto zany aloha zany tao anatin'ny herinandro zany tapabolana teny sy fiakarany ohatrohatr'izay ny izy. Sarotra be ny hamaritra hoe isaky ny inona hoe inona ny tena antony fa normalement zany isaky ny farany taona mety misy fiakarany kely ohatran'izay foana izy fa ny tena antony tsy mifaritra hoe inona. Tsy mifanalavitra amin'ny fiakaram-bidy nisy tamin'ity taona ity ny fiakaram-bidy ny taona lasa iray volana mahery mialohan'ny fetin'ny krismasy tahaka izao raha nambaran'ny mpamongady hatrany. Fa mandrakotra ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara ny chenille légendaire d'automne bibikely izay mamono ny vokatra eto Madagasikara indrindra fa ny katsaka. Raha toa tsy misy ny fandraisana andraikitra ahina andripaka ny vokatra eto amintsika izy ireo. Michel Arnaud. 3 isanjato ny vokatra katsaka eto Madagasikara no efa ripaky ny chenille légionnaire d'automne ary mandina ny 7 isanjato ny tahany vokatra very no eo amin'ny sehatra nasionaly. Raha toka mandina ny 3 alina hektara ny tany famokarana katsaka eto Madagasikara na efa mandripaka ny vokatra aza ny chenille légionnaire ilaina ny fahafantarana ny fisorohana izany sy ny fanafody ampiasaina aminy. Fampitehana izay aterany dia ny fampiasana pesticide tsy mifanaraka aminy satria raha ny amin'ny fanazavantsika tao anatin'ny pesticide 50 mahery nataontsika test taminy dia ny 400 ihany no mandaitra. Izany hoe raha mampiasa ankoatran'ireo 400 ireo zany tsika dia sahala hoe manaparitaka pesticide tsy araka ny tokony ho izy dia lasa manimba ny fahasalamantsika izay zavatra izay satria ilay bibikely tsy maty fa mitombo ihany dia ny pesticide nefa hatramin'izao aloha zany ny katsaka ny tena potehany misy ihany vokatra sasany manandrana izy fa mbola tsy tena ataony foto-tsakafo izy fa raha mbola misy ny katsaka hitany dia ny katsaka aloha no hoanina. Ny mety ho voka-dratsy ny tena mampatahotra zany dia ny tsy fahampiana ra-tsakafo. Hena be da be ny sakafo hoanintsika malagasy zany raha ohatra ka tsy voafehy izy. Ankoatra ny katsaka miisa 20 ireo zavamaniry mety ho ripaky ny chenille légionnaire isan'izany ny vary, ny apemba, ny varimbazaha, ny fary ary ny asina sy ireo maro hafa. Vola $300 no ilaina hatreto hiadina amin'ny chenille légionnaire eto Madagasikara. Vola $10 no misy hatreto avy amin'ny FAO. Faiza mandamina mety miady
ary ny fahaiza-mandamina izay dia avy amin'ny alalan'ny fanangonana ireo angona isan-karazany momba ny fiainany biby ny toerana misy azy sy ny fomba fihinanany ny voly. Dia avy amin'izay zany angonina izay angona izay ary amin'ny fomba aingana dia aingana ampitaina amin'ny alalan'ny finday moa zany izay vaovao izay dia izay no ahafahana mandamina sy mandrindra ny ady entina miady aminy androma hevitra ireo tantsaha hoe ahoana ny fomba mahafaobe ahafahana miady aminy. Tsy ahivina tany États-Unis nahitana vokatra ripaky ny chenille légionnaire voalohany. Raha ny teto Madagasikara kosa dia ny volana novambra 2012 tany Toliara no nahitana izany voalohany. Fa iverenantsika ny any faritra Androy dia manjaka sy miamitombo ny asa-dahalo amin'ny faritra iny amin'izao fotoana izao rahavany fananana. Maro no iainana fohy ara-ny fitarainan'ireo mponina any an-toerana ny dahalo sy ny mpanao ratsy izay manana fitaovana mahery vaika eto Andriatsilavo. Mitaraina ireo mponina ao amin'ny distrikana Ambovombe sy ny distrikana Bekily, indrindra ireo amin'ny komunina Ampamata, Manombo, Anovorano Mitsindro sy ny maro hafa, manoloana ny firongatry ny asan-dahalo. Very ny fananana, maro ny ainana fohy vokatra izany. Dia ravany dahalo daholo zany ny fananan'ny olona ary betsaka ny ainana fohy ka manao antsoavo ny mpitondra fanjakana zany anankehitriny amin'izao misy zao mba hijery akaiky ary mba handefa mpitandro filaminana zany hanao opération mihitsy mba hamongotra io dahalo io satria ny ambanivohitra zao ny bankin'ny olona dia ny omby ka raha efa ravany olona zany dia tapitra ihany kao ny aina satria na ny hohanina tsy misy satria ravany dahalo ny omby ka manao antsoavo ny tenako zany maha tompondraiky sahay aty mba hijery akaiky ireo olana reo satria marina aloha fa mba tsy misy filoam-pirenena amin'izao fa misy filoam-panjakana. Misy prime ministre, misy ministre ny fiarovam-pirenena, misy ny ministre ny fiarovana zany mba angatahina mba hijery akaiky satria tsy ho variana amin'ny resaka politika ihany fa mba jereo aloha le vahoaka tena sahirana le vahoaka madinika. Misy ny mpitandro filaminana saingy tsy afa-manoatra no ireo dahalo maro anisa ary manana fitaovana mahery vaika. Ny mpitandro filaminana problème zao ny mpitandro filaminana ampy ihany fa le fitaovana tsy misy. Oharintsika ohatra zao ohatra Manombo ne zany kominy Manombo ne distrikana Ambovombe misy poste fa tsy ampy le fitaovana na ny moto na ny 4x4 na ny fitaovana ampianatagna hoe basy indesy miady zany tsy mitovy amin'ny basy indesy dahalo. De resy ihany le mpitandro filaminana. Meo koa zao anao tao Soanara zao tamin'ny sabotsy lasa tamin'ny heritrandroany tamin'ny sabotsy le firenena fety heritrandroany. Tamin'ny le 8 zany misy mpitandro filaminana maty satria vokatsy le tsy fitovia le fitaovana ampiasaigny zany. Ka mba jerena akaiky zany ary le angaviana zany fa mba hisy filaminana ato fa raha izany tsy mitsara zany izay asan-dahalo zao dia ho rava tanteraka ny fahatsandro ity. Ankoatra ny fananana fitaovam-piadiana mahery vaika, manana fomba fiady vaovao hatrany ireo dahalo sy ny mpanao asa ratsy ka mampanano sarotra ny asan'ny mpitandro filaminana sy ny fanarahan-dia ataon'ny fokon'olona. Ohatra amin'izany ny fampiasana radiokarta izay alefa mafy mandritra ny fanafiana ary ajanony eo an-toerana mandra-pahalany ny bateria. Tsy samy voaka ny olona raha vao maheno ny rao ivelany ary mihevitra fa mbola miandry ireo dahalo. Ireto farany anefa efa lasa ny tondra ny omby sy ny fananana any amin'ny kilometatra maromaro. Fa maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia andiana setroka matevina no mandrakotra ny tanànan'i São Francisco ao Californie amin'izao fotoana izao taoriana ny doro-tanety lehibe ny tranga tany an-toerana fanadina. Rakotraizina setroka tanteraka ny lemaka São Francisco ao Californie any États-Unis amin'izao fotoana. Raha toka efa matety mpitranga amin'ny tetezana lehibe Golden Gate ny fahitana rakodravina matevina toy izao, ny amafy zany ankehitriny noho ny fisiany doro-tanety any an-toerana ary atahorany itera-doza ho an'ny mponina, indrindra ho an'ireo zaza madinika izay voatery manao arivava. On sent la fumée partout. Raha ny fanazavany ity iray mpianakaviany ity ohatra, manay mafy ny fahasalaman'ny zanany ny tenany, noho izy miaina ity andihana setroka matevina feno singa, mety itera-doza ho an'ny fahasalamany ity. Avy amin'ny doro-tanety lehibe ao amin'ny Camphor mamakivaky ny ilany ambonin'ny Californie, amin'ny hafaingana mpandeha 100 kilometatra isan'ora ny setroka raha ny fanazavana. Fanapakevitra niraisany manam-pahefanany ny toerana, nanomboka ny zoma teo ny fanakatonana ny sekoly sy ny fitaovam-pitaterana toy ny tramway sy ny maro hafa. On voulait voir le pont du Golden Gate. Ho an'ireo mpitsidika ny Californie, diso fanantenana izy ireo, raha nikasa hitsidika ny tetezana lehibe Golden Gate sy hitaingina tramway, isan'ny mampalaza ny Californie. Aucun des deux aujourd'hui. Manoloan'izany,
lasa reny vohitra voalohany simba tontolo iainana indrindra eran-tany i California manaraka ny Dakar ao Bangladesh. Vinavinaina izy fihatsarana kosa izany amin'ny fiaviany ny orana ny farany herinandro ho avy izao. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manankatona vaovao amin'ity alina ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany mandrosoa sy ny daholo. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.